Tanterahana etsy amin'ny lapan'ikotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana May ho avy izao kosa ny andiany voalohany amin'ny hetsika antsoina hoe Madagascar Pancrase Challenge izy ity dia karazana haiady maromaro no hita ao anatin'izany hetsika izany ary katrokady misy sady ambin'ny folo be izao no hita mandritra io fifananana io araka izao fanazavana izao. Katrokady misa 5 no entin'ny Madagascar Pancrase Challenge manamarika ny andiany voalohany amin'ny hetsika taon'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana May izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny sampana haiady eo amin'ny fihezamana ny fitazanany herin'ny zatovo malagasy tarehan'ny maître Romial Andriamasimo ny tompon'antoka amin'ny fikarakarana ity hetsika goavana ity. Notondrany izy ireo fanazavana tamin'izany ary fa fifangaroana haiady maromaro natao amin'ny fotoana io. Raha ny maromarina kokoa dia mitovitovy amin'ireny combat libre na ny MMA ireny no atao amin'ny MPC. Dia faly foana mampiseho sika Madagasikara zavatra vaovao. Zany hoe lancement ity antsoina hoe Pancrase ity eto Madagasikara zany no zany hoe challenge anankiray izay tianay apetraka eto Madagasikara amin'ny 9 ny volana May izao miaraka amin'ny double clic dia ity hoe Pancrase. Ny Pancrase dia karazana ady mitambatra izy io ahafahan'ireo olona manana traikefa amin'ny ara-marso maro samihafa. Zany hoe olona efa marina voalohany olona efa manana maîtrise kosa aloha amin'ny ara-marso na debout na au sol na mitsangana zany io ohatran'ny zareo boxeur, kickboxer, full contact, karateka, thai boxing, judoka, lutteur, jiu-jitsu brésilienne, inona koa ny ivelan'izay boxeur, boxe anglaise afaka mandray anjara amin'izy ity daholo. Dia eto Madagasikara zany izy ity mbola tsy dia nataontsika fa izao zany lancenay izy ity miaraka amin'ny double clic atao fihezamana dia ataontsika hoe zavatra anankiray zay efa misy hatramin'izay mondialement ity resaka Pancrase ity. Dia izy io koa zareo japonais zany nametraka azy ao anatin'ny Jeux olympiques dia mba ho tiana eto Madagasikara mba misy aty amintsika sy ho vahiny sika zany amin'ity zavatra vaovao ity dia rahana amin'ny double clic zany ilancetsika azy eto Madagasikara amin'ny 16 Mai 2015 io azy. Mampiavaka azy kosa ny fanombohana ny ady amin'ny alalan'ny daka sy totondra, mitona amin'ny farana amin'ny alalan'ny tolona nefa ny ady rehefa avy eo. No amafisin'izy ireo kosa nefa fa ireo mpikatroka efa manana ny karapilalovana any amin'ny taranja misy azy tsirairay ihany no afaka mandray anjara. Izany natao dia mba hisorohana ny gabo raraka. Teo am-pamarana moa dia nanambara ny mpikarakara fa santatra bavarano ihany ny atao amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana May io fa mbola ho tohizana hatrany ny hetsika. Mety ho tonga hatramin'ny fanafarana mpikatroka vahiny ka isian'ny fifaninanana iraisam-pirenena mihitsy zany ao aoriana kely ao.